Lehilahy vehivavy, lehilahy aloha inona voalohany hoe vehivavy lehilahy zay zany fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Re zany lay vokatra sivy lazainy Paoly hoe vokatry ny fanahy. Tsy misy lalàna manohitra izany misy. Teo alohan'izao eo amin'ny 9:20 i Paoly dia mampahafantatra sy mitanisa ny amin'ireo asa nofo izay tsy araka ny fanahy na manohitra ny asan'ny fanahy masina. Eto amin'ny 2:20 anefa dia natombony amin'ny teny hoe fa rehefa avy nitanisa ireo vokatry ny asan'ny nofo ireo izy. Dia nilaza hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa ho izy dia nitanisa tamin'izay izy. Ny hoe fa io dia teny mpampitohy milaza fifanoheran-javatra. Izany hoe ny tinambara ao anatin'izay dia izao hoe manambara ny fifanoheran'ny vokatry ny asan'ny nofo eo anatrehan'ny vokatry ny asan'ny fanahy. Tsy mitovy zany fa tena mifanohitra tanteraka zany ny asan'ny nofo sy ny fitarihan'ny asan'ny fanahy. Eo anatrehan'izay dia izao hoe ny olona manaiky ny fitarihan'ny fanahy ihany no afaka iaina ireo vokatry ny fanahy ireo, tsy vitan'ny nofo amandrao amin'ny maha olombelona, fa ilana ny fitarihan'ny fanahy vao ahafahana hiaina ireo. Ny hoe fitiavana teny ambara eto dia sy ilay fitiavana ihafenan'ny tanora amin'ny manginginy isan'andro, isan'ora, isan'ala ireo akory, fa ilazany ny amin'ilay fitiavan'Andriamanitra, fitiavana araka an'Andriamanitra, fitiavana tsy misy tambiny. Zay zany lay hoe fitiavana teny ambara io, lay lazainy amin'ny hoe fitiavana agape. Io zany lay fitiavana. Ary ilay fifaliana eto koa dia fifaliana ateraky ny fifandraisana amin'ny fanahy n'Andriamanitra. Zay lay fifaliana io, izay miteraka fahafenoam-piadanana avy amin'ny fahasoavana ka itoerana amin'ny fahamarinana ary amin'ny finoana an'Andriamanitra. Eo avy ao no iainana ilay hoe fahalemena, avy ao no iterahana amin'ilay fanaovan-tsoa ary aombiazana ho amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ka iainana ampahatonina. I Jesosy Kristy moa no taratra sy modely amin'izay fiainana ny vokatry ny fanahy izay. Tsy mba nanome lanja ny mahazava-dehibe ny anjara toeran'ny nofo akory izy, fony tamin'ny fidinany ho olona teto amin'izao tontolo izao, fa nitoetra tsara sy mahatoky teo ambany fitarihan'ny fanahy n'Andriamanitra. Ary tao anatin'izay no nandreseny ny asan'ny ratsy, ny asan'ny devoly izay mitady hamiravira azy. Jesosy no milaza ao amin'ny Jaona 2:9
3:30 hoe ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny zay nilazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ry havana malala, isika sampana tanora kristianina, isika rehetra zay miara miombom-po ao anatin'ny fankalazana herinandron'ny fanahy masina izao, ary miombona amin'ny sampana tanora kristianina ito zay. Zava-dehibe amintsika tokoa ny fitarian'ny fanahy masina, ny fanekentsika ny hitarian'ny fanahin'Andriamanitra, fa tsy ny hitariantsika ny fanahin'Andriamanitra. Ary ao anatin'izay no iainantsika ny vokatry ny fitarian'izay. Eo no anekentsika an-tsitrapo ny amin'izay hitarianitsika, ka anekentsika tsara, hitarafantsika ny amin'ny fiainana araka izay efa niainan'i Kristy, ilay fehizorontsika, ary ilay modely sy taratra ho antsika tanora, ho antsika fiangonana. Mitezara mba tena hoe handeha araka ny fanahin'Andriamanitra tokoa, ka anaiky ny fitariany amin'izay rehetra atao. Tsy zany ihany anefa ny zavatra hitahita, fa ny fanahy no mahatonga atsika andeha araka ny fanahy. Fanahy masina no mahatonga atsika andeha araka ny fanahy. Faharoa, anekentsika ny sitrapony. Zany hoe ny zavatra hita eto dia hoe anekena ny sitrapon'Andriamanitra, ny sitrapon'i Kristy, izay nanirahany fanahiny rehefa handao izao tontolo izao izy andeha hanamboatra ilay fitoerana ho antsika. Dia ny fanahiny nirahiny hoe hitarika, hampianatra, hanolontsaina, hampahery antsika. Voalaza eo amin'ny 5:20 dia zao hoe raha velon'ny fanahy isika dia maninona ho izy? Aoka andeha araka ny fanahy. Ny hoe velona moa dia ilazana fananana aina, ahafaha mitoetra sy mijoro, ahafaha manao ny sitrapon'ny tena araka izay tiavan'ny tena sy eritreretan'ny fo ny tiana hatao. Fa ny hoe velon'ny fanahy eto anefa dia enti maneho ny amin'ny hoe fahateraham-baovao, firaisam-panahy amin'ny fahaveloman'ny Kristy, ka ivelomana sy anekena ny fitarian'ny fanahy masina izay mpampianatra sy mitarika nalefany hanolontsaina antsika. Ny teny hoe aoka eo dia manambara ny amin'ny hoe teny fitaomana sy fanasana ho amin'ny fanaovana hetsika mivantana mihitsy. Manambarany tsara hoe aoka handeha araka ny fanahy. Manambara hoe hetsika mivantana mihitsy no itaoman'ny Paoly an'ireo kristianina tao Galatia. Izany hoe taomin'ny Paoly mihitsy izy ireo mba hanaiky ny fitarian'ny fanahy masina azy ireo, hoe handatanteraka ny sitrapon'ny tena sy ny nofo, ka hanaiky ny fitarian'ilay fanahy masina avy amin'ny Kristy, zay mitarika sy lohan'ny fiangonana ary mitarika ny kristianina. Eo ampanatanterahana izany
dia maneho fa olona mpanety tena fa tsy olona mpitady voninahitry ny tena, olona tsy mpitady lazany ny tena, tsy olona mpanamban'ny hafa, ka ho mpanetsika ny ady sy ny fifanarahana manoloana ny mpiaramonina. Olona manaiky mihetry sy malemy ary tena mitondra ny fahalemen'ny fanahy, fahalemen'ny Kristy araka izay efa nampianarany antsika fony tamin'ireo apôstôly. Jesosy Kristy no ilay tanteraka tamin'ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra teo amin'ny fanaovan'ny asa izay nitarihan'ireo 12 lahy dia tsy mba naneo ny maizy azy ny tenany kory izy, fa ny sitrapon'Andriamanitra no nanetanterahany ny asa ho fampianarana izao tontolo izao. Fa hoy no voalaza eo amin'ity Galatiana ity, 5:9-10. Ahoana no voalaza hoe mandehana araka ny fanahy dia ninona izy? Tsy atanteraka ny filaminofo ihany. Ry tanora kristianina, ry hava malala rehetra ao amin'ny tompo, meteza ry sika mba tena hanaiky ny sitrapony fanahy masina, hanaiky hitarihan'ny fanahin'Andriamanitra, hoentintsika miaina eo anivon'ny fiarahamonina, ka hanaovantsika izay rehetra mifanaraka amin'ny fanahy mitarika, fa tsy mba handehanantsika amin'ny sitrapontsika koa. Ambarany tsara hoe raha velon'ny fanahy isika, aoka andeha araka ny fanahy. Ekeo ary ny fitarihan'ny fanahy n'Andriamanitra. Manomboka avy amin'izao fahatanorana izao, ary tsy hoe ao anatin'ny fiainany ankohonana ihany na ny fianakaviana, fa eo anatrehan'ny fiarahamonina mihitsy, anehoana ny fitiavana, filaminana, mba andehanana tokoa araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny sitrapontsika. Eto ampamarana dia zavatra roa no nambarantsika ty. Ny fototra amin'ny hoe ny fanahy masina no mahatonga antsika andeha araka ny fanahy, ka iainantsika ny vokatry izay. Meteza hiaina tokoa ny vokatry ny fanahy araka izay efa notany ny saina misidy teo. Ekeo eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny ataonao, eo amin'ny fiainam-panompoana, ireo vokatry ny fanahy, ny fanohanana, eo amin'ny malemy, eo amin'ny tsy manana, ary itaomana ihany koa izay tsy mbola ao anatin'ny valan'Andriamanitra, andehanana sy iainana izany vokatry ny fanahy izany. Tsy zay any nefa ny fanahy no mahatonga antsika andeha araka ny fanahy, ka anekentsika ny sitrapon'Andriamanitra. Mitarika antsika ho amin'ny fametraham-panontaniana mandrakariva izay, hoe ny amin'izay rehetra atao, moa ve sitraponao tokoa ve izao tompo sa tsy sitraponao? Tahaka izay efa nataon'ireo mpaminany sy mpitsara araka ny testamenta taloha hoe rehefa misy zavatra hatrehana dia manontany sitrapon'Andriamanitra vao mirotsaka manao ilay zavatra. Ao anatin'ny fotoana ibanjinantsika ny
fankalazana ny herinandron'ny fanahy masina moa isika ry havana koa metezary mba tena handray ny fiasan'ny fanahy masina tokoa ivelomana sy iainana eo anatrehan'ny fiarahamonina sy ny hafa ao anatin'ny fiangonana na ivelany ihany koa. Tanteraho ary zany fa ho hitanao ny voninahit'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao. Ho azy anie ny voninahitra fa ho antsika ihany koa ny hafatra izany. Amen. Andriamanitra misaotra anao izahay fa nampianarina anay teto androany fa ny fanahy masina no mahatonga anay handeha araka ny fanahy. Nampianarina anay fa tokony hiainanay ny vokatry ny fitarihan'ny fanahy masina. Indrindra indrisy anefa Tompo fa mbola voasarika amin'ny fanaon'izao tontolo izao izahay. Mbola voasarika amin'ny loton'ny nofo izahay. Mbola mameno anay ny fijangajangana, ny fahalotoana, ny fijejoejony, fanaovana ody ratsy, zavatra ratsy rehetrarehetra mbola mifanohitra amin'ny sitraponao no ataonay fa tsy manaiky tarihan'ilay fanahinao masina izahay. Mifono aminao izay fanahy masina. Mifono aminao izay Jesosy Kristy. Mangataka aminao izay mba ho tahaka anao, ianao ilay fitaratra sy modely teto amin'izao tontolo izao. Nanana fahalemem-panahy, nanana fanetretena, ianao ilay tanteraka indrindra. Mampianary izay fanahy masina hitoetra tsara, ho matoky tahaka an'i Jesosy Kristy mba hahafahanay mandresy ny asan'ny devoly izay mbola mamatopatotra anay eto amin'izao tontolo izao. Mampianatra anay koa ianao androany fanahy masina mba hanekenay ny sitraponao amin'ny fiainanay manontolo. Indrisy anefa fa ny ataonay ihany no ataonay, ary na mibitsika aminay azy ianao dia toa tsy henoinay izany fa ny sitraponay ihany no ataonay. Ankehitriny dia averinao amin'izany fitarihana entinao anatinay tsirairay avy izany izahay mba hanatona anao, hiera aminao, hanontany anao amin'ny zavatra rehetra ataonay eo amin'ny fiainanay mba ho velon'ny fanahy izahay. Ary mba hanay koa ateraka indray izahay mba hiray am-panahy ao amin'i Jesosy Kristy. Omeo anay mandrakariva ny fanetretena, omeo anay mandrakariva ny fahalemem-panahy koa tahaka anao Jesosy Kristy. Fanahy masina, ianao ilay fanampitarika, ianao ilay fanahy mpanolo-tsaina, ianao ilay fanahy masina mpanavao. Mangatahanay hitoetra aty anatinay manomboka izao. Ahafahanay mba ho tena velon'ny fanahy tokoa ary ho tsy haivinao aminay isan'andro fa efa notafianao Jesosy Kristy koa izahay. Ka handeha araka ny fanahy fa tsy handeha araka ny nofo intsony. Dia mihaino vavaka fanahy masina fa izany ny vavaka sambatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Raisoa ampifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ry havana ny famelan-keloka omen'ny Tompo antsika. Hoy ny Tompo, avia ary ifandahatra isika, na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina, niderahan'ny Tompo. Halleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny olona sy voasarona ny fahotana.
sambatra ny olona izay tsy sain'ny Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Afaka mipetraka isika toy. Tonga amin'ny fotoana amin'ny fanavaozana ny fanoloran-tenantsika isika amin'ny alalan'ny rakitra, ka eo am-panaovana izany dia ho ataontsika ny hira laharana fa 490 laharana fa 490 ka ny andininy fahatelo sy ny fahefatra. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka ny tapany voalohany tamin'izao fotoam-pivavahana izao. Hiditra amin'ny tapany faharoa isika dia ny afatra ankira izay ho ataon'ny STK, ka mandra-piakatra izy ireo ety amin'ny alitara dia ho ataontsika ny hira fa 470.
ao ny fanahy. Ory fanainy iray ao ambony.
Tompo an-tananao. Mahaiza ny famely. Yeah.
Misora chiamò.
Sorantsika n'Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahany fotoanantsika nandritra izay herinandro izay ary natantarantsika zao fotoana tamin'ny farany zao. De arabena manokana ho anao izay naharitra nanomboka tamin'ny alahady ariva sary mitapaka nahatratra izao. Arabena manokana zay. Isika rehetra zany de ny fanan'Andriamanitra mitotra ao amintsika. Amin'ny rahampitso asabotsy de toy izao ny programantsika. Mbola mitô ny programa fa ao an-tokantrano tsika manomby azy. Amin'ny 8 ora marina de eo atsika rehetra zany miara-misalahy tsika fiangonana miara-mivavaka mamaky filazantsara araka ny Jaona 7 andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Jaona 7 raisintsika manomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. De rahantsika rehetra mamaky izy io mandinika any anatin'ny fiainan'ny ankohonanantsika anatin'ny tokantrano amin'ny 8 ora rahampitso ariva tsy diso. Andeha isika fiangonana hitsangana handray ny tsodrano. Hitanteraka aminareo ane ny tsodrano tononona sy omena amin'ny anaran'ny Tompo zao ary raisoa amin'ny finoana izany. Andriamanitry ny fiadanana hahamasina anareo Andriamanitry ny faharetana sy ny finoana ane hampirahy hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray tsy vaovairay no ranareo mankalaza an'Andriamanitra reny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mipetraka isika fa mivavaka aman-dreny. Ny fanahy masina no mahatonga atsika andeha araka ny fanahy. Iainantsika ny vokatry izany. Ny fanahy masina no mahatonga atsika andeha araka ny fanahy ka anekentsika ny sitrapo. Fan'Andriamanitra ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Raha soa atsika rehetra.